misy hirana itarika maly eo a lay nosy hoe ny babo ny trotro nandrotsirotsy na vita sobe dehibe tamitsika lay renitsika atao hoe firenena nahitana so tsisy na iray tamitsika zanaky Madagasikara ny tsy velomin'ilay nosy lay Madagasikara tsisy ray tamitsika tsy nahazo so taminy nefa am'izao fotoan'izao raha fahitako ny fomba fitondrantsika an'le renitsika atao hoe firenena dia samy maka daholontsika zany hoe sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara dia petraka ny fanontaniana amin'ny feon'ny fieritreretako hoe avela fotsiny amin'izao hoe sa hofoazina mpiarabelona rehetra atao Madagasikara samy anitsaka frein amin'izao fomba fandropahana sy fantsifana tsy ampiheverana ny arena voajanahary Madagasikara zao zay any ty antso valobabeny ty satria tsy aharaharaako zasy am'rery fa raharahako zasy ianao ny fitsinjovana an'ilay Madagasikara sy imbonatsika ary antsoina ny miarady amitsika amin'izao fotoan'izao tsy zarery fa ny fiaraha-metany fokon'olona ary tsy izy moa zany fokon'olona zany fa isika zay mpiraharaha any Madagasikara satria mahatsiaro tena fampiray vatsy sy mpiray aina eto amin'ity Madagasikara ty Madagasikara ke tsisy Madagasikara ohatra an'ity eran-tany fa atsika malagasy ihany nefa ny fomba fitondrantsika azy tsy ohatra zany ohatrany hoe tsy atsika le Madagasikara dia zay ty antso valobabeny ty fiantsona ny feon'ny fieritreretantsika rehetra na ny mpanao politika azy samy tsy androba ny arem-pirenetsika fa mahalala mitsinjo ny rahampitso mba mametraka ho antaranaka rahampitso zay a ny antso valobabeny ny amiko rehefa hoe tonga soamatsara amin'ny toerana ny lahara-pahamenina ngeza indrindra amiko dia famerenana amin'lohany ny atao hoe ranomasina satria raha tsisy ny ranomasina tsisy lay nosy ny ranomasina io zany dia fa loharano-karena mahavelona atsika malagasy fa tsy voatatana araka izay ny ranomasina atsika ranomasina département Tangeda be momba ny fifamovisana amboniny sy ny arena voajanahary ao anatiny ary ny any ambanin'ny tany ranomasina dia rehefa avy eo amin'izay département Tangeda be ny tany sy ny zavaboary eo anatiny eo amboniny ary ny eo anaty taniny ary indrindraindrindra ny rano mamy anisany tena zavatra tsy maintsy tandrovantsika ohatrany anak'Andriamaso fitantanana ny rano mamy eto Madagasikara dia manaraka rehefa avy eo ny olombelona ary ny olombelona ny mampifandray anazy amin'ireo ranomasina sy ny tany ireo dia ny fanabeazana arakaraka ny fanabeazana mentsika ny olombelona no ahafahan'ny olombelona mahay mifamelona amin'ny ranomasina sy ny tany zay lova voapetraka ho andrapitso dia ao anatin'io département Tangeza men'ny olombelona io koa dia le hoe fanabeazana sy fampianarana zay sy fampifanana ngezabe fa zay rehetrarehetra zay a tsy mitondra makany amin'ny fivoarana raha tsy eo ny angovo zany ny afahafahatsika malagasy manararoatra loharanona angovo rehetra indrindrindrindra ny angovo mazavozy zay zany fijery manambatra ny fitondrantsika ny firenena fa tsy tsaratsarahana intsony ary tambatra ary olombelona eo anivony satria tanimbary fotaka aomby biby vola taratasy fa ny olona no arena dia lasa mampanofo olona foana ny atao isaky ny andro zao mokan'izay kose moka tsy atao an'izany tsony ny mponiny Madagasikara fividiananao anaty amin'ny fahavaratra fividianana ataontsika teto hatramin'izay ararotona foana atao anaty fahavaratra nareo ka zao ne zalany eo amin'ny fahefany zao dia zay tony zalany zay nge le zavatra elantsika ahoana no ahafahana manana fametrahana rafitra vaovao dia tsy mivangongo aty amin'ndony aty daholo ny fahefana fa fitsinjara-pitondrano no atao dia amin'izay fotoan'izay ny apetrakytsika fifampitondrana no apetraky eto Madagasikara fa tsy hoe zay mpitondra dia nareo entina ary io tsisy hevitra mihitsy raha tsy
miainga avy aty amin'ny fokon'olona ny aingana etantanay mora zaka avy aty amin'ny fokon'olona miakatra le izy satria io rafitra fokon'olona io no rafitra fifampitondrana akaiky mponina ary miaino afaka miaino ary mahita zava-misy rehetra manodidina io ane no tanketsan'ny repoblika atsika vokatry ny tany malagasy fokon'olona izy azao tsika mahalala ny dikany hoe repoblika zany tsy mahalala an'izany hoe izy tsika mahalala ny demokrasia fa io ny atsika tanketsan'ny demokrasia sy ny repoblika dia ny fokon'olona